voalohany aloha zany dia fotoana lehibe indray androany ohatrany mazara isa-taona fa taona maro be zay nambolenay azy fa amin'ity fotoana ity zany afaka kely satria sady anao entretien-ny zavatra efa nambolenay zany zay no namboly azo indray ary namana rehetra ny amin'ny province koa dia mamboly azo daholo manombo amin'izao fotoana zao zany hoe fotoana fotsiny tsy mitovy fa samy atoato zao zany mamboly azo ny piaranasa rehetra ny filanay amin'ny hazo zany dia vaovao lehibe no lazainay fa na enanay andratrany amin'ny 700 zany ny fampiasanay hazo no ny fahitanay ilay teknolojia atao hoe charbon de terre izay mahomby dia momba amin'izao fotoana izao satria mbola tsy avoakanay izy io fa ampiasanay ao anatiny fotsiny fa manangana orinasa ray manokana mihitsy mamokatra charbon de terre zany ahafahanay mamatsy ny manolo an'ilay hazo izay nampiasainay teo aloha ary amin'izao fotoana izao dia mieritreritra ny hivarotra an'io charbon io isaky ny point de vente zay atoato fa mandeha miadana io ihany zany laforina pizza aloha zany tsara manamarika fa le fatana amin'ny tsitsy ny filaza azy zany hoe mety tsara amina karazana ohatrany hoe charbon de terre indrindrindra zany hoe evokevoka zany hoe miana evokevoka zany tsy dia mandany tay tsy dia betsaka zany fa na izany ary ho fantatra fa nday androany dia tsy maintsy ho lafo sady ho sarotra ny fahitana hazo dia tsy maintsy soroana n'ilay charbon de terre zany fampiasana hazo ny karazana zanakazo zany ny olive ihany oliva dia isa moa zany tsy azo tsara izy teo fa ohatrany isa-taona zany maromaro ihany no 1700 no nambolenay zany fa ny tena ho ataonay amin'ity androany ity moa zany dia iompanago be koa amin'ilay fokotsakojana ireo zay efa nambolenay teo aloha zany rehefa miteny hoe fanana zany zay efa misy orinasa eo amin'ny valo sa fito natsangako zany zany hoe fa groupe zay le groupe IGP tsy resaka gastronomie pizza intsony zany fa mafy ny faninanana ohatra fotsiny ilay orinasanay atao hoe global pizza zay manao import sy export dia mafy ny faninanana satria raha mahitinareo dia orinasa vahiny be dia be ifaninananay zay efa ampitraikefa sady matanjaka ny orinasa sasany ihany koa dia mafy ihany koa ny faninanana zany hoe presque ny orinasa rehetra zany no miatrika fifaninana ny orinasanay rehetra no miatrika fifaninana amin'izao fotoana izao fa tsy ny gastronomie pizza ihany ny hoe mafy fifaninana moa zany dia tsotra fotsiny rehefa tafahoana ohatr'izao dia voateny foana izy satria mifantoka tanteraka amin'io fifaninanan'io ny asanay nanomboka tamin'ity roapolo sy roa arivo ity ny toerana nambolenay teto zany efa maromaro efa any amin'ny valo na 6 taona tany nefa teto fa toerana marobe nambolenay hazo toerana marobe ny Madagasikara misy taninay dia misy tany mpanjakana ohatra zao ary mbola mangataka ary zay voamaly zao nandeha nitady hevitra hoe aiza indray hita tamin'ny mpanjakana ho ambolena satria misy zanakazo hitanay indray zany fa mety tsara amin'ny fanaovana pizza dia tianay ho ambolena izy io manodidina ny Antananarivo eto